ilay fitiavan-tena. Aiza moa no hovanona ny fiainam-pirenena? Ilay fitiavan-tena ve no sakafo atao fihinana? Ho ratsy fary rehetarana raha ny paosy no jerena. Ho maro koa ny anjo rehetra no ilay fitiavan-tena. Ahoana ny tsy ho vevy ireo tanàna iva toerana? Ny anjara masoandro ny aza no takonanao fitiavan-tena. Mitranga miembotra ny nosy, tsy mivotra fa miletsy. I fitiavan-tena no mitondra ka tapidalana izora. Ankaiza ry ty firenena no ilay fitiavan-tena manjakazaka eto ny toerana? Fa diranova na ny zana. Mba mandy ny tena hoa manoloana izato fiainana, nde ho resena izy io ifampitsinjo zasy ianao. Tanterao ny fanompona izay nikena kariary, aza tao an-tendromolotra ny voady sy mitoky. Ny velam-pandrika rehetra ireo fitapitaka fanao, nde hialana sy ho toerina mba andravana izay tsy mety. Ilay fitiavan-tena nosoratan'ny Rarosoa Zoma 8 Mei taona 2010.